merci de nous réunir en ta présence pour Noël. Merci Seigneur aussi pour ce don que tu as fait en venant en la personne de Jésus pour nous sauver. Et Seigneur, je prie aujourd'hui pour tous les jeunes et les enfants ici présents. Merci Seigneur pour leur présence en ce lieu et merci d'être dans leur vie. Seigneur, je prie pour que tu puisses toujours les guider, que tu puisses les faire grandir dans la foi, que tu puisses aussi aider les parents dans l'éducation des enfants, qu'ils puissent les élever selon ta parole, avec ta sagesse, Seigneur, et que chaque enfant puisse vraiment t'accepter dans sa vie en tant que sauveur, que vraiment en ce temps de Noël on puisse tous se rendre compte de ton amour pour nous. Et merci Seigneur aussi parce que aujourd'hui tu veux nous instruire. Je remets entre tes mains ce temps de lecture, que tu puisses nous rendre attentifs à ta parole, que tu puisses ouvrir nos cœurs Seigneur, et qu'on puisse recevoir cette parole comme une parole vivante qui agit dans la vie de chacun de nous. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Mbola iarivavako tsika tompo. Andriamanitra raitsy to manatona anao izahay anio. Vavaka aminao izahay tompo. Raha maky ny teny soratra masonao izao dia mangataka aminao izahay. Manantona anay, meonierinao izahay, meo ny fahendrenao izahay. Mangataka amin'ny fanamasonao izahay tompo mba hitona amin'ny tsiraray aminay, eny na amin'ny trano kely indrindra na trano mizoky indrindra. Vavaka aminao izahay tompo. Betsaka ny fahasarotanay anaraka ny teninay. Betsaka ny tsy fahasahinay ny joro vavolombelonao. Manantona anay tompo, makaherezanay ary mivavaka amin'ny fanamasonao izahay, midina ato aminay ary tsy lova ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Miaraka maka teny soratra masina isika tompo. Ny teny voalohany izay hovakiana dia hitantsika ao Isaia. Isaia toko faharoa amby 50, andiny fahafito hatramin'ny fahafolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Akory ny hatsaran'ny tongotry iry mpitondra teny sy mahafaly ery an-tendrombohitra sady mitovy fiadanana. Dia izay mitondra teny sy mahafaly sady mitovy famonjena, eny izay manoa amin'ny siona hoe mpanjaka Andriamanitrao, injany ny feon'ny mpitilinao. Manadratra ny feony izy ka miara-miompy, fa ho faly izy mahita mifanatry maso ny hodin'i Jehova ho an'ny Siona. Velomy ny omby ry fitoeran-drava an'i Jerosalema, fa Jehova efa nampionana ny olony sady efa nanaritra an'i Jerosalema. Jehova efa nampiseho ny sandrany masina teo mason'ny firenena rehetra, ary ny farany tany rehetra ahitany famonjen'Andriamantsika. Amen. Mbola tohizatsika ny famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'izy epistily nosoratana ho an'ny Hebreo. Epistily nosoratana ho an'ny Hebreo toko voalohany. Vakitsika amin'ny andininy voalohany dia mijanona hatramin'ny andininy fahaenina. Epistily nosoratana ho an'ny Hebreo toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fampitahana Kristy sy ny anjely. Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao toandro faran'izao kosa nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao. Izy koa ny famirapirata ny voninahiny sy ny endriky ny tenany rehetra indrindra ary miazo ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fahanadiovana afaka ny fahotana izy, dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely, araka ny nantovany ny anarana tsara noho ireny. Fanjiliza no mba nilazany hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany, ary koa izao rainy, ary izy ho zanako. Ary raha mitondra ny lamatoa amin'izao fiainan'izao indray, dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anoloany. Hiaritsana tsika ry havana hanao nira voatondro mialohan'ny filazantsara.